Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray naseho tamin'ny fomba ofisialy Androany Maraina teny amin'ny panorama Andrianarivo ny tranokala ahafahana misintona ireo antotanisa isan-karazany ahafahany tompona andraikitra isan-tsokajy mikirakira sy maka fanapa-kevitra sy ny tambazotra country state. Eo no jerentsika ny fanatevina. Manana ny antotanisa eo amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana sy ireo sehatra mifandraika aminy manomboka izao i Madagasikara amin'ny alalan'ny tambazotra country state. Naseho tamin'ny fomba ofisialy Androany Maraina teny amin'ny panorama Andrianarivo ny tranokala ahafahana misintona ireo antotanisa isan-karazany ahafahany tompona andraikitra isan-tsokajany mikirakira sy maka fanapa-kevitra ny tambazotra country state. Voalohany zao amin'ny tantaran'i Madagasikara saingy ny fahafahana mampaharitra sy ny fahafahana mikirakira ireo antotanisa ivoaka no zava-dehibe andrasana ao anatin'ity pakady country state ity. Lanjany dia mila mahafantatra isika la statistique agricole zay zany tsy voavoatsy moa zany fa tsy manana an'izany tsika. Nanao an'izany tsika tamin'ny 2004 satria mila enquête mila fidinany fotony io manontany zavatra maro samihafa ahafahana mametraka n'ilay antotanisa zany. Anana tombony ihany koa ao anatin'izany ny sehatra ny fanjifana sy ny varotra, marina fa ny sehatra maro lafo no azo tombony ao anatin'ity tambazotra nantotanisa ity. Izy ity dia outil anankiray izay ahafahana mamantatra ny zavatra misy any ivelany raha ohatra ka ny base de données miresana. Nanohan'ity pakady nametrahana ny tambazotra ity ny fikambanana iraisam-pirenena amin'ny sahanany sakafo sy ny fambolenana ny FAO. Anisany vinahitana sy angadina nanana azy ihany koa ny tsenabe ny firenena atsimo sy atsinanany Afrika na ny COMESA ary koa ny vondrona Europeana.